vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tantety tsy mba asa ny olona manokana zarery nalaina tao anatin'ilay ankizy maro be fa tsy reo rehetra rehetra hoe tsisy nalaina zarery avianao ty izy le raha misy de miresaka tsara inona le olona tia ty tafiditra miasa tsara ao amin'izy aza mirairay loha jesosy no hitan'ny olona tsika mangina fotsiny mety misy problème antranjana miala tsy goka sy foka sy miloka ty kisaka dranjazy anaovan'i jesosy mezazy ianao asiteka ho an'ny tombo hatramizay fotoana zay a ka hatramizao de voninahitra ho an'andriamanitra irery any fa tsy misahatra zany fitahina rahabola zany tahiny jesosy ndray de voninahitra ho an'andriamanitra fa sitrana andritrany vala amin'ny roapolo taona narary foa de raina ny tombo fa sitrana tsy miverina tamin'ny tsony hatramin'izao zany arety izany arabola io a nameny jesosy vola tsy naposiko be de be mihitsy a vola tsy naposina be de be mihitsy ihany tompoko a de voninahitra ho an'andriamanitra fa tena hoe tsy de hoe naminina loatra akory nefany a de tena nitahiny jesosy be mihitsy misy riavana ny asana devoly izay mety miseho amin'ny endrika famosaviana sy ozina maro isan-karazany izay midona eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa ny aretina anankiray zay a no tsy hitany dokotera ny fomba hitsabona azy raha vao ny aretina anankiray zay no manahirana ny dokotera sy ny mpitsabo ny mitsabo azy dia herin'ny maizina zay ny ao anatiny herin'ny demony herin'ny famosaviana zay no ao anatin'ireny aretin'ireny ohatra miara-manaiky tsika zao eto Madagasikara misy ny atao fanany ambalavelona reny ambalavelona reny raha entinao ny amin'ny hopitaly de tsisy fomba hitsabona azy fa herin'ny devoly reny de tsy misy afa-tsy herin'Andriamanitra no manafaka an'ireny olona ireny raha vao ny aretina anankiray no safotra tsabona ohatra cancer reny aretina cancer reny aretina tension diabète reny le vehivavy hoe avy niteraka vo avy niteraka izy de lasa malemo azy reny aretina hoe fiandry reny le vehivavy tsy mety miteraka ireny fa misy zavatra mandende ao anatin'ny kibony asana demony daholo ny anaran'ireny asana devoly daholo ny mahazo an'ireny olona ireny reny karazana aretina hoe toratorana lava le minjitsingitra ireny de asana devoly daholo ny ao ambadiky reny
aretina rehetrarehetra ireny. Reny aretina ireny dia tsy hita mpitsabo, tsy hitany dokotera ny mpiananaovana azy satria misy hery-maizina, misy fanaratsy, misy famosaviana no mahazo an'ireny olona ireny. Tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra irery ihany no manafaka ireny olona ireny. Ohatra ihany koa ireo karazan'olona tsy mety mahazo zaza, na hoe vao hiteraka dia afa-jaza foana, na maty epiterahana foana le zaza ao anatin'ny kibony, dia na tsabona kely na teraka kely 2 volana dia maty foana, teraka 3 volana dia maty foana. Reny aretina ireny no atao hoe asana devoly, ary be dia be ny vehivavy tratrana aretina ohatrany, fanany fahafatesana ohatrany, aretina tsy sitrapanafody takatakanyireny. Na reny le aretina hoe marary an-doha lava, marary foana ny lohanao, dia efa hoaninao ny fanafody rehetra, hoaninao ny ody vavony rehetra, nefa dia mbola marary vavony foana ianao. Raha vao ny aretina izay no ela vao sitrana, tsabona dia tsy mety sitrana, na sitrana kely dia miverina, sitrana kely dia miverina. Reny aretina ireny atao hoe aretina avy amin'ny demony, aretina avy amin'ny famosaviana, oziny reny aretina ireny. Ary tsy misy mahafaka an'ireny raha tsy ny herin'Andriamanitra. Averiko tsara, reny cancer ireny, reny karazana tension, diabeta, karazana aretina manahirana no mitsabo azy. Tsy mety sitrana io aretina andoha fa marary an-doha foana, na marary vavony foana, na misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibo ao, misy zavatra mandehandeha ao, dia reny aretina ireny, aretina avy amin'ny devoly zany. Na ihany koa io asana devoly io misy eo amina endrika maro isan-karazana, tsy fahita tory amin'ny alina, tsy mety mahita tory le olona amin'ny alina. Misy fanahy mampatahotra azy amin'ny alina, misy fanahy miara matory any amin'ny alina. Reny rehetrarehetra ireny, reny le hoe misy zavatra manindry anao tampoka amin'ny alina, reny ny atao hoe hery-maizina, reny ny atao hoe herin'ny devoly. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy anefa reny olona ireny tena mivavaka, mitady an'Andriamanitra, dia tsy maintsy sitrana, tsy maintsy afaka, tsy maintsy voavonjy. Ndao aneo arahantsika izao fijoroana vavolombelona manaraka izao. Ho an'i Jesosy irery ihany ijoroko vavolombelona nandritra ny herintaona ako nanao hémorragie ana règle dia nanantona gynécologue ako
dia ny zavatra nytenen'ny gynécologue hoe misy kyste ovarienne efa io kyste ovarienne io efa tamin'ny 2007 dia nyteny anako izy hoe misy fibrome ako dia misy endomètre ny votony endomètre dia tao anatin'izay talohany nakanesako tany amin'ny dokotera moa dia nivavaka be tena nivavaka dia rehefa nyteny zavatra rehetra tokony teneny teo ny dokotera laza taminako izy hoe asorona ozy izy ny tranozazanao dia atao raha ohatra ozy izy ka tsy miena le endomètre dia cancer io dia didina ozy izy le kyste ary raha ohatra ka mbola tsy misy problème dia sorona ny tranozazanao dia nagagana fa tamin'izy nyteny an'le izy dia falifaly be mihitsy ny ahako nefa ny raha zavatra nyteneny zany tokony hoe mampalahelo sady mampitomany fa le za le nivavaka taloha nakanesako tany amin'ny dokotera dia nisy fifaliana dia nisaotra an' Jesosy hoe misaotra besaka ho a Jesosy sady falifaly be dia avy eo dia niala tao amin'le dokotera moa zany dia nisy mpanompon'Andriamanitra zay tany fiangonana nisy ana taloha dia niteny anako izy hoe alolotsika ozy izy hijery dokotera hafa dia nijery dokotera hafa zay dia talohan'izay nivavaka ho anahy izy dia voninahitra ho an' Jesosy fa nanjavona le kyste ovarienne dia natongavako taty tamin'ny 2018 zay dia nijery sendra namadika télé ako dia hitako ny télé vahoan'ny oloko dia nahita amin'ny pasteur Ertina dia nisy numéro téléphone teo dia niantso anazy dia izy mihitsy moa niazoko tamin'ny téléphone dia zaho hodidina satria tamin'ny nijeran'io dokotera io zany nijeran'le dokotera vaovao dia hoe hodidina ianao atao opération karazany anakefatra any anatin'ny kiboko any dia nanantona amin'ny pasteur Ertina dia nahita anazy dia taty amin'ny tanako le taratasy ny dokotera dia oza mantsy anazy hoe ny antony atongavako aty ao atao opération fa mangataka vavaka ho za makasika ny opération io dia natolotra anazy ohatran'izao le taratasy dia tsy niraisiny akory le izy dia gaga be mihitsy na hoe ahoana ro zany dia ozy izy mantsy anao hoe matoa ianao izy izy tonga aty satria ianao mino fa Jesosy manasitrana dia hivavaka ho anao ozy izy tsy hodidina zany ianao dia gaga be mihitsy oza hoe ahoana ro zany dia nivavaka ho anahy izy dia namonjy délivrance foana nanantona pasteur Ertina namonjy délivrance namonjy délivrance fao be teto koa namonjy suiviena délivrance foana ako dia rehefa vita zay dia nanao contrôle tamin'ny dokotera dia avy eo moa zany nanomboka le niena le endomètre dia le fibrome nanomboka ny ena dia le zavatra misy an'izay hoe myome zay koa ny ena le myome dia satria mantsy le dokotera taloha ny teny hoe atao curtage ozy izy ianao dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy dia niverina indray ako nanomboka mivavaka dia nanao délivrance dia rehefa vita ny délivrance naharitraritra dia voninahitra ho an' Jesosy rery ihany fa niverina nanao contrôle dia ozy izy ny dokotera hoe madio be ozy izy nikivonao tsisy ninina tsony voninahitra ho an' Jesosy rery ihany tsy nididina fa tonga dia vavaka dia nilamina tsy nididina opération karazany efatra ny tokony natao anahy fa tena opération efatra ny tokony natao anao efatra ny tokony natao anahy voninahitra ho an' Jesosy fa tena manasitrana izy vavaka tonga dia nilamina ny akasarotako tao ny zavatra mivoto be dia tonga teto aloha anahen'ny toriteny aloha zay tamin'ny radio tamin'ny alarobia dia mamanay niteny hoe zaho izy izy andeha hivavaka any amin'izany fiangonana izany raha amin'ny lakamisy marainy fa tsy andeha karama dia zay moa mivarotra dia zay sy mamanay miaraka dia zay za koa zany hoe hijanona dia mifortry mamanay ny tonga ny alakamisy maraina ndao izy izy dia hivavaka amin'io zavatra mahazo anao io dia za tsy nety nandeha fa nisy falalanohatra be tato anatiko zaho tsy mahatonga any dia rehefa mifortry mamanay dia tsy naresy bika mamanay moa za dia lasa ihany dia vao hitsofoka tetsy amin'ny vavahady tetsy zay dia nanomboka nangovotra ny lohaliko tsy te andeha hiditra tao am-piangonana dia rehefa tonga tato am-piangonana dia tao anatin'ilay vavaka fangatahana hery sy fanahy masina dia vao niditra dia mipetraka kelikely dia tsy mingidina be moa za salia izy moa ny tantaray mamanay fa tsy isy zavatra ianao tsy natsiaro tena tsy natsiaro dia rehefa tsy mingidina dia ireo seza anankiroa mavesatra be reo zany mikipaka saraka be manintsiny dia avy eo nita mamanay zany niakatra amin'ny masoko dia mivoaka farora be ny vavako dia mamanay natahotra dia lasa niantso pastera dia avy eo le pastera niteny mamanay hono hoe aza matahotra ianao fa mivavaha fotsiny fa tsy maintsy afaka io tsy maintsy sitrana io nangatahako vavaka tamin'le zavatra nahazo nataony kasareko tao dia
vao vavahan'ny pastera Frederic Andriandra dia nanjavona sitrana le izy tonga dia niala ry fivitosana teny ao tonga dia miala ny anarako dia Georgine za zany a tamin'ny 2000 nanomboka sepitra tsy fantako hoe aretim-pona iny sepitra raha misy mahafaly mampitomany na ohatr'izany dia torana foana naiza leko na eny an-dalana eny ary a dia torana bataina hoentina any amin'ny atery ay tsy vitany hoe sepitra zany ianao fa tonga dia mitsipaka mihitsy dia mitsipaka dia hoentin'ny firy taona zay aretin'izay tanomboka tamin'ny 2000 be voka ny zanako farany a zany a no tratran'izay aretin'izay dia teraka soma tsara any ary natao ohatra ary mivady aman-janako hoe sao dia tsy avoaka zaza amin'le sepitra dia saotra an'Andriamanitra lehibe aloha zany a fa teraka soma tsara dia nanomboka teo a dia misy feo miantso foana hoe manatona dia za moa zany hoe inona koa ary zany dia lasa ny tety amin'ny fiangonana rehetrarehetra tsy izy zay tsy voatetiko zany rehefa tamin'io aretina nahazo anao tamin'io aretina nahazo a io dia sepitra zany tsy natetika ntsony fa ao anatin'ny ray volana zany a atao hoe herinandro a zany tsy marary tena hoe tao anatin'ny fijaliana sy fahoriana zany a tamin'io aretina nahazo a io dia nanomboka teo a zany a dia narary vavony ray tsy hay hoe vavonina ino mandora be foana zany mandora be dia ny zanako zany ny saranono tsy fidiny mihitsy satria tsy navelan'ny dokotera ifampikasokasoka an'le hoe reraka dia teo moa zany a dia zaho a tsy didina zany matsy le dokotera satria ho didina dia niditra teto a nentin'le vinaty vavika hoe mandao izy sy ny zanako dia niditra teto a dia narary be mihitsiny a dia tany amin'ny dokotera dia ozy izy le dokotera ianao tsy maintsy operena ozy izy a fa misy nana ozy izy ny fonao rehetrarehetra any a dia misy rano tozy eno a nanaiky fotsiny a zany a amin'le dokotera fa za tsy miverina tantsony dia nanatina mpanompon'Andriamanitra reo a zany a nanao délivrance nentina mbavaka za zany tsy malala an'izay hoe iza pastera teto na iza fa nandeha tao a zany tapabolana tao aorianan'izay dia andro alarobia ianao mihitsy nytoroteny teto hoe eto a midiny eto daholo izy izay marary rehetra atao délivrance dia niditra teto a dia teto anjoro dia ohatra ny hafahafa be zany ako zany ohatra mangovingovotra be ohatra ny any zany dia tonga dia ozy izy ianao hoe zay marary rehetra ozy izy fampisaviana ny aretina kansera sa rehetra zao dia miongotra indrony teny ianao a tonga dia nandony tobaka tao anaty mosoara zany nana be tsisy ohatra zany nivoaka tao anatiko zany nivoaka teo nana tsy nana dia raha dia nanomboka tamin'iny a dia maivamaivana manahoana amin'izao salama tsara tsy maninona tsony tsy maninona tsony a zany a efa sitrana sina tehaka mahafantompo zany dia mandroso tsara foana fa tsy memitra tao anatin'ny fanambadiana dia podika tao anatin'ny fiainana satria vao niditra fanambadiana dia tratra nitrosa fa rehefa mivavaka tato dia tsy ahoana dia afaka io trosa io tsy hitako hoe nakaiza sa nakaiza io trosa io a fa tao ambadik'izay koa dia nandeha fotoana nefa tsy nananjanaka zay mivady dia rehefa nandeha tena le voalohany aloha zany tena ohatrany hoe tena tao anatina fantrana tao anatina trosa fa rehefa mivavaka nareo a nanjavana le trosa faharoa ndray a resaka taranaka dia tao anatin'ny 5 taona mivadiana teo zay dia tsy nentina azy taranaka mipetraka ve le izy zay afaka sa tena tsisy nininona mihitsy nisy indro mipetraka fa afaka foana vao afaka 2 mois 3 mois dia nefa nitazona ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy ho afa-jaza na momba eo amin'ny taninao zany hoe nisy namisavy zany tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia zavatra nafinaritra teraka soma tsara vita sabata teto 30 a dia teraka ny premier lasa vavy vavykely le zaza zao izy tena hitanao hoe mahira-tsaina natao gloriany anana satria tena hoe tao anaty fahafahambaraka tanteraka no tao anatin'izay tsy nananako anaka 5 taona zay alleluia tahiny tompo e 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitranana 20 taona ny fanafana ary 20 taona ny fanovana vahao ny oloko vahao ny oloko sœur Doris ny anarako ny tamin'ny 2015 zany no tonga teto dia fanasitrana nataon'i Jesosy anahy tamin'izay talohany natongavako teto a dia narary be mihitsy a
narary be nisy tension niakatra be ny tension dia nisy narary koa ny fo dia rehefa nitsaboana dia niditra hôpitaly mihitsy réanimation za tsy maninona fa dokotera zany tonga dia hoe miditra hôpitaly dia niditra hôpitaly rehefa mivoaka avy any a dia anampiasa fanafody amanetsiny mihitsy le fanafody zany dia dikan'izay zany karamako zany be dia be mihitsy lasa ao anatin'le fividianana fanafody lasa nitaizanao zany le aretina dia lasa minam-panafody foana ianao dia ahoana na tonga avanao taty am-piangonana na ianao an'ity fivavahana ity dia nihaino toriteny amin'ny radio dia naheno an'le toriteny tamin'ny radio dia nandeha nitady an'le toerana fotsiny dia tonga teto a dia mivavaka teto dia hitombaram-panahy zany mba tsy hitady fanasitrana tamin'le aretina dia rehefa tonga teto dia nahita an'le mpanao délivrance dia nanantona an'ireny dia nivavahana dia afaka tanteraka tamin'le aretina tsy miverina tamiko tsony le aretina dia na ny aretina hafa ankoatran'izay ary a dia tsy ampiasa fanafody tsony a za moa zany mpiasa amin'ny fahasalamana dia fantaro tsara ny hoe fiatraikan'izany hoe manapaka fanafody amina resaka tension zany kanefa dia na ampiasain'ny tompo be mihitsy a hatrany an-trano zany za hatrany ampiasana ampiasain'ny tompo ianao le taizana aretina taloha lasa manasitrana marary ampiasain'ny tompo mahirezandrindra ny eny teka mampitsaro an'Andriamanitra isika tsy miverina tsony zany aretina inona ny anarako inona ny zavatra mitranga ny voninahitra Andriamanitra zany a dia za dia narary be voan'ny kansera zany hitarehako ohatran'izao ny sariny somary avy eo ako tonga tany amin'ny dokotera dia niteny dokotera hoe aretina cancer ty izy fa miditra hôpitaly ianao zao zay ohatrany hoe cancer amin'ny hoditry ny taresa amin'ny raha zay nitenenin'le dokotera hoe cancer ty izy fa miditra hôpitaly zao dia zao ianao dia kanjo ianao a lasa nakany amin'ny collision rehefa avy eo satria nahita kely masonao sa hoany tsy nakany amin'ny dokotera fa mbola tany amin'ny collision aloha eno a nakany amin'ny collision ianao fa tsy nakany amin'ny dokotera dia tonga avany amin'ny collision ako zay avo nakany amin'ny dokotera rehefa mivavaka dia namangy anahy mitompo andana ary makany amin'ny dokotera dia nakany amin'ny dokotera dia izy ny dokotera miditra hôpitaly dia rehefa niditra hôpitaly a dia na chambre zay ny alahady sabotsy collision dia alahady a zany tonga tany ary rehefa tonga tany a dia mbola tsisy ninina azo atao satria tsisy dokotera ny asa atao fa raha pitso alatsinainy vao manao ny rehetrarehetra dia rehefa mivavaka dia vangin'Andriamanitra sasao amin'ny rano matimaty hitarehanao io izy dia sasako tamin'ny rano matimaty nefa naraina ny andro dia voninahitra n'Andriamanitra fa naditso nisy petina tena kely za nanatsika collision mandray mandeha dia maholombela tsy maintsy nanatona mpitsabo fa rehefa ve nomen'Andriamanitra tolotsay atorina le fotoam-bavaka sasana amin'ny raha matimaty zao ny vokany zao jerekely ny tarehany jerekely ny tarehany a io alao hitan'ny olona mihitsy a ilay tarepotika be teo iny tsisy ny raisina vokatry ny fivavahana sy ny fanompona an'Andriamanitra indray mandeha collision zao ny zavatra mitsanga voninahitra ao an'Andriamanitra ko ireny asana devoly reny dia miseo amina endrika any amin'ny hoe kororotana tokatrano sy ny fiainam-panambadiana misy ankohonana fianakaviana tena hoe tsy avelan'ny devoly lamima mihitsy ny tokatrano vita mariazy ara-dalàna izao fa izao mikorotana ny romanalina dia ady ny romanalina ao anatin'ny tokatrano ary rehefa zoina ilay piraitapo rehetrarehetra le fianakaviana rehetrarehetra na ny kozinina na ny cousin na ny ray aman-dreny be tany aloha ry dada to ry tonton ry tontine de tsapa manana izany olana izany hatrany amin'ny ray aman-dreny hoe
ozy ny fisara-panambadiana ozy ny korotana tokantrano ary ezahana vahana izy reny fa tsy mety miva mihitsy. Misy ny sasany ohatra efa vita vodiondro zao ary efa atao mariage tampotampoka eo na maty le vady ampiakatra azy anao mariage aminy na misaraka na rava tampoka lay fanambadiana. Reny rehetrarehetra ireny dia karazana fanahy misy natao fanahy manambady, fanahy manambady an'ilay olona, de misy karazana lehilahy na vehivavy tratran'io karazana fanahy manambady io. Inona ny dikan'izay? Isan-kanina de miaraka amin'io lehilahy io na i vehivavy io na mety hoe indray mandeha isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro. Any karaha misy olona tokony anambady azy ifanambady aminy dia rava foana eo mpanatanterahana eo dia rava tanteraka fanambadiana satria miseho aminy io le fanahy manambady azy io, miaraka aminy io le fanahy manambady azy io dia rava daholo na ny fiainatokantrano na inona rava ny fiainam-panambadiana. Zay no mahatonga anay ry havana mamporisika atsika sady ary mampafantatra atsika sady fa misy hery eto ambonin'ny tany zay tsy hainao azy avaina. Manapotika ny fiainanao, miezaka ianao mandamy manotokantrano, miezaka ianao mandamy amin'ny fanambadianao, miezaka ianao manambitamby amin'ny ramose, manambitamby amin'ny madama, nefa hitanao hoe ohatrany misy olana foana, misy korotana foana. Miezaka mihitsy ianao tena misoroka mihitsy tena hoe ozy ianao hoe soroako mihitsy mba tsy hisaraka zay mivady fa efa hitako ny zokiko rehetra, hitako ny havako rehetra, hitako ny ray aman-dreniko rehetra fa tratrana fisara-panambadiana zay menakavy fa za kosa hosoroako mihitsy tsy tratran'izany fisara-panambadiana zany indrisy anefany fa tsy azonao ialana fa tratra foana ianao, tafiditra ao anatin'le olana foana ianao, tafiditra ao anatin'le problema foana ianao ary mametra-panontaniana ianao hoe fa inona ny antony tompoko de tsotra ihany ozona ny anaran'ireny, ozona manaranaka, ozona makany amin'ny taranaka, ozona makany amin'ny akonana ary tsy misy mamahan'izany, tsisy hery afaka mahan'izany raha tsy herin'Andriamanitra irery any. Herin'Andriamanitra irery any no mamaha izany olana rehetrarehetra izany, herin'Andriamanitra irery any. Zany no zavatra ampitaina amintsika menakavy. Mbola manafaka Andriamanitra, maro ny olona nefa nijoro vavolombelona fa tratrana zavatra ohatr' zany, tratrana herin'ny maizina ohatr' zany, tratrana ozina ohatr' zany fa ny mafinaritra afaka ireny olona ireny, sitrana ireny olona ireny, voavonjy ireny olona ireny raha vao nandray an'i Jesosy. Zany ny antony ny vavaka délivrance iarahana amin'ny trano fivavahana vahaony oloko, iarahana amin'ireo pasteur eto amintsika eto atoerana, iarahana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto amin'ity fokotany sy faritra misy atsika ity, ny antom-pisiny ny trano fivavahana vahaony oloko dia ny anampitosika anao handrokareo famosaviana, handrokareo devoly, handroka ny herin'ny maizina izay mamatotra anao ary manapotika ny fiainanao. Ndao arahantsika ty fijoroana vavolombelona manaraka ty. Tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty, tsy ho zaka satana ty vavaka ataoko anao eto ty, manomboka any amin'ny farany arinany. Isy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny démoni, isy lehilahy ao iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer, isy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana. Toroteny pasteur dia zay tia mpaminaniana rehetra tenen'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo. Manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana zao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra rehetra. Amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray. Genitain'Andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano, dia ty trano ty zany tena zeriko fambela rehefa tena mitahy io Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny hery izy. Trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage, misy terasy kely any ambony 4 étage le i vita tsara carreau tsara, varavarana vy, misy gablin fossé petit
dia vita ry dia izay ny tena zay mifaromila hoe rehefa tena mitandriamanitra io dia tena mitah mihitsy devoly sy ny aretina nampahory ianao io reo ozona vokatry ny tsirary nataonao reo ozona vokatry ny tsirary nataony ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reo ozona vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taorina zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiarahamiasany tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy eto ampahamaranana dia sahako milaza amintsika hoe ary tena mametoky anao fa raha tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fono rehetra ianao dia tsy maintsy ho afaka ianao tsy maintsy miala reo hery-maizan'ireo aty Antananarivo aty dia vahoaka amin'Arivo ny Amanaly ny Amanetsiny no efa sitrana tamin'ny resiny aretiny ireny sitrana tamin'izany asana devoly sy fanamana-korotana tokantrano sy fiainam-panambadiana zany fa anisan'ny zavatra ho resahako eto ampahamaranana ny devoly ihany koa tompoko dia manan-kery anapotika ny arabolanao ny devoly sy ny hery-maizina dia manan-kery anapotika ny asanao ka tonga anao bokany trosa ianao le olona manana ny maizy anao teo tao anatin'ny 5 taona ianao 10 taona ny adana tao anatin'ny arabola ny lamina tsara ny arabola ny lamina tsara fidiram-bola tampotampoka teo nisy olona mifandray taminao na manao akaiky na misavy ianao nisy lokony volanao fa tao arinana iny dia tsy nitsahatra ny totongana ny arabolanao ny anyletika ny arabolanao tapitra namidinao ny tamimbary namidinao ny tomobile namidinao ny arena rehetrarehetra namidiny trano tsy mbola mivay ihany ny trosa amin'ny banky tena mametram-panontaniana ianao hoe fa amin'ny fomba ahoana tampotampoka eo ny tsenanao rehetra miara-mikatso ny fidiram-bolanao mikatso misy blocage herin'ny devoly io ry havana ny alana anao azy hoe herin'ny devoly dia tsotro miezaka ianao na mahan'le olana arabola miezaka mihitsy ianao hoe ahoana ny amako an'ity namidinao ny trano namidinao ny varim-pananana hoy ianao io tsy maintsy tafavoakako arakaraky ny amahanao an'le olana nefa dia mahatsapy ianao fa misy zavatra be da be miaty sy mandeha zany ny tomobilinao miapotika lefa nanana miaraba arakaraky ny amahanao an'le trosa dia ohatra voamaika miamitombo le trosanao
ary miaraka amin'io le fampitehana io miaraka am'le blocage io de ohatra miditra ihany ko ny aretina ny areti-po miditra amikorotatsaina rehetrarehetra de ianao nefa miezaka mamaha ihany ny olanao ianao nefa miezaka ihany mamahan'le problemanao te ilaza aminao raha lasina bavy mijerany ty fandarany ty esory ny avonavina manana fanetretena mbola mbarako aminao fa olona maro mitratsana zavatra ohatranao zany misy olona multimilliardaire maro teto Antananarivo teto tratsana blocage ohatrany ny sasany am'ireny efa mitoboka tany amponja mihitsy ny tany nanavotan'Andriamanitra azy sasany am'ireny tonga de very amina milliard ao anatin'ny herinandro very 1 milliard 2 milliard fa ao amin'ny toerana nisy azy tany nananganan'Andriamanitra azy sasany amin'izy ireny tena potika daholo ny asa rehetra sy ny zavatra rehetrarehetra nataony fa avy ihany ny nananganan'Andriamanitra ny fiainany misy panneau politique misy olona tompona orinasa directeur na misaviny olona rava tanteraka ny fiainana fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy de mitsangana ny fiainan'ireny olona ireny tafatsangana ny fiainan'ireny olona ireny maro am'ireny olo ireny no miverina am'lohany ny fiainany ary mihoatra lavitra azy voafarany teo zao lazaiko anareo vehivavy anankiray zay teto Antananarivo nyroany commune amin'ny tsenany mpivarotra reny le mba mpivarotra mba izy moa tsy tena hoe amoron-dalana fa mba manana tsena tsaratsara de voaroka tamin'ny asany voaroka teo amin'le tsena nitaraina tamiko teo za mivady ny vavaka ho azy ho hitanareo fa anatin'ny herinandro a ivany olonareo nyresaka tamiko reo olona ireo nahazo tsena tsara lavitra nolo enandroana azy no faharoa tafiditra piasan'ny commune le Ramatoa le Ramatoa no nahazo tsena tsara lavitra mihoatra lavitra nolo ekeo aloha ilazako aminao fa possible ho afaka tanteraka ny ozona rehetra ny famosaviana rehetra izay mahazo anao misy pasteur na eto miaraka amintsika eto tanana eto ivavaka ho anao izy rehefa aveo fa za manokana de manasa anao amin'ny sabotsy ho avy izao de isy délivrance matanjaka zany ny atongavany reto missionnaire sy olona évangéliste tonga eto amin'ity tanàna misy antsika ty mitondra ny tony bafla mitondra ny télé mitondra écran anetanana anao fa amin'ny sabotsy ho avy izao de isy délivrance goavana olona zay ny pasteur eo ihany ny fotoana sy ny fandarana manasa anareo reny le aretina mibotsina kibo be reny le aretina nisy namisavy reny le aretina tsy sitrapanampody reny eto daholy amin'ny sabotsy ho avy izao reny le famosavina nataony olo reny reo fampitehana sy ozina mahazo anao amin'ny tokantranonao mahazo ny fanambadianao reo ozina rehetrarehetra mifidiram-bolanao enonao mihitsy hoe potika sy rava ary afa baraka tanteraka ianao manasa anao amin'ny sabotsy ho avy izao omeny pasteur anareo daholo ny adresse rehefa avy eo ny pasteur napetraka ty amintsika ty de zao anampitosika anao ivavaka ho anao délivrance anao andao tsapaitsika eo anatin'ny 2 volana na de ataoko hoe 2 volana monja azy andao teny hitady an'Andriamanitra fa io aretinao io androany io tsy hijanona eo aminao tsony eo defino aperakitsika mametsaka fanambotsika io aretina mitsabonao naiza tsy afaka naizanaizy io andao tsapainy zany herin'Andriamanitra andao tsapainy zany fahefan'Andriamanitra efa nitsabona tamina omby asy na mpimasy na dokotera na hôpitaly fa hitanao hoe tena tsy afaka ho testetsika ao anatin'ny andro vitsivitsy montsy fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra zany ny anasana ianao ary zay tsy misalasala manasanao satria efa hita amin'ny masona eny vahoaka manala ny sitrana vahoaka manetsy ny afaka cancer ny sitrana hitanay ny malemy mitsangana hitanay zany jambana hiratra zany vao tamin'ny sabotsy teo atany atamatavy fa tena jamba raha matoby anankiray jamba teo ny eo vita ny vavaka nahiratra ny masona manao fahagagan'Andriamanitra anasatsika anasana ianao ndao aloha raha nafarany reto zavatra reto de teny aminao ny pasteur ivavaka ho anao ny pasteur androany tsy anao délivrance ho anao akory fa mba ivavaka ho anao fotsiny fa misabotsy izy nanao délivrance ho anao ao amin'ny toerana zay olasainao ihany ho tahin'Andriamanitsika velomatopo
Heritaona laza izay dia tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy izany hoe mbola zany miteraka satria raha ny toerana maha-olombelona dia efa tena lehibe teraka tsy nididy tsy nididy tena mora kely mihitsy fa tena mora tonga moramora fotsiny rehefa miaraka amin'ny Jesosy. vao nihesika ny zaza anaty kiboko dia nivavaka ao Jesosy eo zaho maha-olombelona anao Jesosy za dia izaho reriny ato anatin'ny tokantranoko fa nohony hoe ny finoko za da eto anao mampahery anahy teraka na amin'ity zanako ity dia nivoaka ny zanako dia ny tongony miarany tagnany nandeha taloha ny lohany tavela fa nivavaka ao Jesosy eo alatsao ny zanako lasaka somatsara ny zanako zaho rery asiteka sorakoraka mafy ianao rery ny tao an-trano tsisy nanampy nanerize mandeha dia latsaka zanako efa tao amin'ny bloky adina votan'Andriamanitra teo ambavahoana ny fahafatesana ny natsangan'i Jesosy nzay misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tsy mbola nahita ohatr'izany tamin'ny fiainako androany dia mirary ho anareo izay mitondra voka fa izay nataon'Andriamanitra nizaniza ka teneny devoly hoe ho sary fiterahana Andriamanitra natsotsa ny tanany aminao. za zany tamin'izany nalary be ako dia voto be kiboko dia za aloha nandeha mpanompo sapy dia nandeha tamin'ny dokotera raha nitsindrona atao taminay efa 30 dia tsy sitrana satria safotsavotro reny foana anatin'ny herinandro intelo ako misitra no safotra foana dia nalary be tamin'izay fotoana izay dia fa maninona ny safotra intelo sa hoe mihetsika fotsiny le aretina dia sepotra be dia nikiboko ngeda be dia tamin'izay faran'izay zany ny tensioko efa 4 zany dia efa tsy nahatsiaro tena aloha roa andro roa adiny roa tsy nahatsiaro tena ako dia avy eo ako tomany daholo zany reo avako reo zanako satria za maty mivadika tamin'izany dia ny zanako efatra dia nitomany be reo zanako reo zany dia nahita n'ity fiangonana ity tamin'ny télé dia tenen'ny pastera Heritiana ataovy amin'ny alkira aloha ny tananao dia ataovy amin'ny marary be dia tsy nionona tamin'izany any fa tamin'izany ty 3 frère ty mbola vovoka be mbola seza ohatrany ratsiratsy reny nandanako taty ndray andro fotsiny any nakaty ndray andro nandeha teto amin'ny 3 frère dia tonga dia sirina tamin'izany pastera Jonason teny teto hoe raha misy marary anao izy dia tonga dia makatoro dia tena mandray an'iny dia noesiko iny tena tonga dia niraisy fa teny eo ihany kosa aloha dia tena sitrana dia mivalana roana ny anarako zany etenina ny tena anarako fa Monsieur Roland tena fihetsony olona ana fa satria kambana voninahitra an Jesosy nijoroako vavolombelona fa tena zanak'Andriamanitra zany oka mba hitafo ny voninahitran'Andriamanitra fa tsika fiangonana zandrony foana zany ataon'ny olona fanisoana hoe fiangonana zandrona zany dia mandra nefa mba misy miliardera ihany marina mijoro aleloia nanahoana ny fiainanareo teo aloha dia nanahoana rehefa nanompo an'Andriamanitra ny fiainako teo aloha zany dia tena hoe mahantra zay mivady tamin'ny vao mivady dia bisikileta reny ananako zaho mpandeha bisikileta feno arivo ambo miadana zay foana zany ny fataoko taloha fa taty ariana nefa tapa-kevitra zany hoe hanompo an'Andriamanitra dia tony manokafo an'Andriamanitra lalana sy takatra ny saina nandeha be ny asa nandeha be mivarotra ary tena hoe ohatrany hoe lasa miliardera mihitsy ve am'izao ohatrany mbola tsy mahay ohatrany mbola tsy haiko zany hoe miliardera ve zao tenako zao tena mpanety ohatrany mbola tsy mihiny ianao zany ohatrany mbola tsy mihiny foana zany fa za manana katikatana maromaro dia manana trano zay mivady tany lehibe any feno arivo aleloia ianao lalao mpandeha bisikileta taloha lasa manana katikatara maromaro manana trano be dia nivoninahitra ho an Jesosy fa zay mivady koa zany manana tany feno arivo efa manao andala-panotorana zay mivady amin'izao am'izao fotoana zao dia mieritreritra ny anao trano zay amin'ny fin 2024 any
dia anao trano koa zay any amboladana ranomasina any trano lehibe koa nataonay a sady mba voninahitran'andriamanitra dia mba ataonay trano fivavahana zany lizy a raha sitrapon'andriamanitra alleloia tena hoe niova ny zavatra rehetra tena niova ny zavatra rehetra ao anao sisy ny olana hitanao le mpitondra bisikileta taloha no lasa mitondra katikatara be manangana trano ary manandra trano be ary tena gaga ny olona hoe fa ahoana rozoko izy izy alako le fomba fite zany tena ilako tsiny ahoana rozoko izy izy tena tonga zao fiainana zao dia hoe za hoe vavaka azy tena lakile vavaka e fa naringa mieritreritra hoe fiangonana zandriny dia hoe tsy mivavaka amin'andriamanitra fa tena andriamanitra ny tadavinay e fa mifietraheta amin'ny fiangonana ny olona hafa zany a dia ohatra hoe mivavaka amin'ny fanompotssampo ny fiangonana zandrina fahatakaran'ny olona sasany fa itsika fiangonana zandra zany tena hoe mitolona tena mitolona amin'ny fanahy fa tsy amin'ny nofona amin'ny anina fa tena amin'ny fanahy ary ndray andro zay koa tao ampita-tafika te tena nana problème ny komity zany tamin'ny resaka ofanjiro dia za tamin'izay fotoana zay tena lasaka volontaire hoe aloha aho mba aloako le efanjiro hoe 4 mois sa 3 mois tsaiko sa 5 mois fa atao arinan'izay fa andriamanitra magaga raha olona alleloia tobaka ny fahasoavana mandeha tsara ny tsena mandeha zavatra rehetra mandeha ny tsena tsika zao manana tsena telo manana fandrarahany tsika mpandraraha tena hoe ny olona mijery dia milliardaire tsika paosy papa hoe tapakevitra mbola nyroso mbola hitombo dia me mitombo koa le fahasoavana sy ny fitahina alleloia mahagaga andriamanitra kipitaty manaitaina dia loha koa marary a dia imaso koa sala nipotsaka ivoaka dia rehefa nitombo teny ny aretina zany a nentina tany amin'ny dokotera tsy sitrana nentina tamin'ireny dadavabe ireny zany a efa voatety daholo rehefa karazana mpanao gasy rehetrarehetra fa tsy sitrana dia teniteny dia nitombo zany ny abeko za lasa be soka be lasa be kibo lasa be vantana na tsy hoe mahazo aina matavy fa narary tena ohatrany hoe matavy mihitsy ary zany satria tana koa tsy afaka nikombona fa lasa ohatran'ny olona hoe vonto be a ny za lasa be sandro be dia nanomboka teo amin'ny 7 a zany a nanomboka tsy afaka mivoaka ny trano tsony fa tena nitombo ny abeako zany a lasa 7 kilao a raha nilanjako normal zany 7 kilao a lasa 7 kilao a dia teniteny dia nentina taty amin'ny hôpitaly taty voatety daholo reto hôpitaly ambonimbony Antananarivo reto misy ray tapo amiko moa mipetraka aty Antananarivo aty a dia vezivezy amin'ireo andao akatsindray andao akary dia tsy nahita mangirana mihitsy dia misy zanadralahako ihany zany efa mivavaka tato dia tao anatin'ny toriteny aho zany a dia misy délivrance moa zany teo anelanelan'ny toriteny a toriten'ny pastera Ertina teto dia hoe misy maharary tsisy tena manaitaina ho afaka izy sady manondro ohatran'izao izy dia ohatrany hoe any amiko mihitsy le tanana zany dia teo zany a dia ohatrany hoe misy rivotra mangatsika be niditra tatambavako dia za zany nieritreritra hoe ho faty fa ohatrany hoe ho tapaka ty gorge ty dia efa niandro zay hoe anjerako azy zany dia nidina tato amin'ny tratrako indray le izy dia niandro indray azy hipoanty hitola tratrako ty dia avy eo nidina taty amin'ny kiboko dia nijanona le nanaitaina sy le nangiry firy iny le tanan'andriamanitra mikasika anao manasitrana anao iny dia ty lohako ty le narary be le vao masoko ohatra misy nanindray ohatran'izay a dia tsy narary tsony le lohako dia nitoto nandita amin'izay a tamin'io andro io amin'izay aho anatin'ny toriteny tena mila an'andriamanitra ianao le anisan'le miavonavona ianao anisan'le misalasala ianao anisan'le tena tsy mbo ty fiangonana zandriny ianao le mpanompa pastera le tena mpanompa pastera reny mihitsy rehefa mijery an'le fiangonana zandriny reny ao anaty Facebook dia le opaopainao reny ny pastera sy le fiangonana ianao le tena mpanompa nefa matsiaro resy ianao aketra matsiaro resy satria na dia reny namanao niarany rehare niarany rehare dia tsisy mijery anao aketra niavanao tsisy mijery anao tonga eto ianao mety voasambany raha tena voasambany ianao tonga eto fantary fa manakatao ianao manakareny ianao teo aloha tena manakareny ianao teo aloha
ary zany no mahatonga anao miavonavina fa amin'izao fotoana zao nanomboka ny ara-tsy mety na ny fidiram-bolanao ny apotika miditra amin'ny fahafambaraka nefa eninao koa marary ianao zao eninao le fianakavian'olona sinobinoby reny le fianakavian'olona sinoby le mpanambany olona mpanevateva olona fa amin'izao anefa resy ianao tena resy tsy mavita manao vava firy-tsony ranomaso isan'andro sisy fitarainana sisy na ianao tonga eto ara menatry na ianao asaiko hitsangana eto ary zao menatry tadidio anefa fatianao Jesosy te hiantso anao aketo anoloana raha vao sambany ianao tonga eto fa tena te hivavaka manokanao anao ny vavaka ataoko eto tiako hikasika ny fiainanao te hanampy anao ahy meloha ny vavako ho an'ny fiangonana rehetra ho an'ny mpino dia hiantso ny mpanota andro ahy mba ho lasa mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo hiantso ny mpanompo mba ho tonga zanaka Jesosy eto ianao androany manantony eto zay ho aiza moa zay Jesosy ho aiza moa zay ho aiza moa zay ndao ataontsika ilay hira ny tanora masina hitosy fantatrao ny amiko ao anatin'ny tiry ty ianao afaka manampy ty anoloana raha marary ianao eto ny vavahako anareo raha marary tongafo eto ny vavahako anareo raha misy marary eny ambony fandrina ataovy makasisisiny eto anoloana eto Jesosy misaotra Jesosy magatana mpira mba hiakatra safara ny amiky tsisy miafina aminao tsisy miafina ny fiainako efimpiry ano ny voady ny voady atramiza nefa sasany andry fony anako nefa sasany andry fony anako mitoera Jesosy ato anatiny foko mitoera Jesosy ato anatiny foko ya kalevony zao de zao zay tsy hiasa tanana efa ela nonany ry ara-dalana fa ny ratsy fona misosokeo aloha fa malemia yara itsanga ena fitoerana
andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandeha tantety tsy mba azy